avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Mihoatra ny 70 miliara ariary ny volana ogiazany sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana. Ireo arena azo tamin'ny tsirariny na ny RAI ho antaona 522 araka ny tatitra. Miandry didim-pitsarana ny firosoana amin'ny fanagiazana ny fananany Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre teo aloha Tsay Christian. Misy firaisana tsokombakomba matoa tafampiritsaka ny velandreo mpanao politika mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ho ny filoalevitry ny antenimera-pirenena varitany Antananarivo. Miantso ny fitondram-panjakana ny fikambanany Variry eto Madagasikara. Manoloana ny fisiana olona ambony voasaringotra tamin'ilay raharaha fanapahana tenda olona Variry tany Mampikony izay mandrahon'ireo vavolombelona amin'izao fotoana. Mitoetra ny hetsika fanarinana sy fanampiana ny bon'ny Toamasina nataon'ny antoko malagasy miara-miainga. Androany nisy fanolorana fitaovana ahafahana manarina ny trano fonenina ho an'ireo trabony. Anovelany olona 13 namony ainy, 13 tsy hitapopoka, vokatry ny rotsakorany izay niteraka fihotsahan-tany sy tondra-drano ary firodanana trano maro tany Brezila. Ny any Siprian'izay. Akafaliny indray tong kilasy tongovava no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anaty fotoana ny fampilalamba-baovao manasanao ihany koa. Anaraka ny any Siprian'izay, hoentsika manokatra ny fiarahana. Mihoatra ny 70 miliara ariary ny volana ogiazany sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana. Ireo arena azy tamin'ny tsy ara-dalàna na ny RAI ho antaona 522 raha ny tatitra androany. Antale general'ity sampandrara ity izay nanamafy androany fa miandry ny didim-pitsarana vao afaka hirosoana. Amin'ny fanagiazana ny fananany filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre teo aloha Tsay Christian ny Antsipriany. 770 ny tahan'ny fahataterahan'ny asa fampiarana didim-pitsarana noraisin'ny RAI na ny sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azy tamin'ny tsy ara-dalàna ho an'ny taona 2024. Izany hoe 120 ny didim-pitsarana voaray ka 70 amin'ireo no tanteraka momba ny fanagiazana tamin'ireo fananana azy tamin'ny tsy ara-dalàna. Vola mitetina 70 miliara ariary mahery tao anatin'ny akontina banky miisa 370 no nogejaina tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra. Mbola nisy konty 70 izay nahitana vola 5,7 euro sy konty 420 hafa nahitana vola 4 sy irahetsy nogejaina ny RAI. 70 miliara ariary amin'ireo vola nogejaina ireo no efa nalefa ao anatin'ny kontin'ny RAI. Raha toka 40 miliara ariary mahery naverina any amin'ny tompony noho izy ireo no ahafahany ny fitsarana. Ankoatra izay, fiara 400 sy moto 300 ary tany misa 20 manana velaran-tany 20 sy 500 hektara no nogiazana. Ny resaka famitsimbola no betsaka indrindra tamin'ireo eloka voakasiky ny didim-pitsarana na nagiazana ireo fananana azy tamin'ny tsy ara-dalàna ireo. Manaraka azy avy eo ny fanodikodinam-bola-panjakana sy ny fanararotam-pahefana. 270 sy 100 ny fitambaran'ireo olona voakasiky ny fampiarana ny didim-pitsarana ka 270 ny olona tena nisitraka ireo arena azy tamin'ny tsy ara-dalàna. 500 ny mpiasa panjakana. 500 ny siatra tsy miakana izay olona akaiky ny mpitondra teo aloha ny akamaroan'ireo voahentsika tamin'ny tirara arena azy tamin'ny tsy ara-dalàna ity. Mbola be dia be zany ny kolokolo manjaka eto amin'ity firenena ity. Satria reny matoa izy tonga aty aminay zany dia makasika fikolokolo sy mitovy lehibe ny fanodikodonam-bola-panjakana, famitsim-bola dia azo jerena amin'izay lafiny ray izay koa zany le izy hoe amin'ny lafiny ray hoe be ny asa vita fa amin'ny lafiny ray mbola betsaka zany ny fandikan-dalàna akoatry mbola tsy tratra mbola bebe eto amin'ity tany sy firenena ity ka mbola ilana ezaka be dia be.
tsy mbola nisy hatreto ny didim-pitsarana voaray ny aray mahakasika ny fanageazana ny fananany ny filoha teo aloha Anne Rajoelina sy ny premier ministre teo aloha ny Tsay Christian. Miandry ny fivoahan'io didim-pitsarana io araka izany vao afaka mirosa amin'ny fanageazana ny aray. Aray dia mpanatanteraka didim-pitsarana. Efa milaza ny misy ny fitsarana mahakasika an'izay fa kosa raha vantany vao misy didim-pitsarana mahakasika an'izany tonga ato aminay dia mitovy amin'ny olon-drehetra ihany dia tanterana. Tsisy hoe satria tia ny olona sahala amin'izao dia miaotraotritsika manao azy fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany didim-pitsarana tonga eto tsisy anarana zany ny tonga eto fa ohatran'ny rehetra dia tanterahana. Hatreto mbola tsy nisy zany hatreto. Tsy aivona fa lambivalopolo amin'ireo kaonty nogoiazan'ny aray tamin'ny taona 2024 dia kaontiny Mamy Ravatomanga mahakasika ny karaman'ny mpiasan'ny poliklinika izay nitarainan'izy ireo fa tsy mbola naharay ny karamany. Nanamafy ny tale jeneralin'ny aray fa efa navoaka ary tokony efa voaray ny mpiasan'ny poliklinika ny lafy ny karaman'izy ireo. Nisongadina ireo androany nanitra ny tatitra nataon'ny sampandrara misahana ny famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azy tamin'ny Tsiaradalana na ny aray ho an'ny taona 2022. Izay zany ny fanageazana andreo arena azo tamin'ny Tsiaradalana fa misy firaisana tsokombakomba matoa tafaporitsaka ny velany. Ireo mpanao politika ampiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena ho an'ny faritany n'Antananarivo androany. Mila mafisana ny fandraisana fepetra amin'ny fiarovana ny sistany sy ny ady atao amin'ny kolokolo raha tiana ny hamongotra ny endrika tsy fanarahan-dalàna toy izao. Rina Fitiavana. Voalaza fanandeha ambony azo an'i Nosy Mayotte ka tonga mialkalaka ny Paris Frantsa ny solo-mavambahoaka Augustin Andriamananoro ny alatsy sy alatsinainy teo raha navoaka ny haino manjery vahiny Mayotte la première. Ity solo-mavambahoaka Irmara ity izay nanaovana fisavana ny tranony sy mbola karoiny saingy izao tafaporitsaka ny ivelany izao. Misy firaisana tsokombakomba ao ambadika izao mahato tafavoaka ny ivelany izy ireo izay tokony hanaovana fanadihadiana amin'ny raharaha mahavoroaroy azy ireo ho ny filoha lefitry ny anteny miera-pirenena faritany Antananarivo. Raha malala fa misy 5010 km ny sisy tanitsika inona ny fitaovana ampelantanantsika ny moyen ampelantanantsika tsy afahana anaramaso an'io nefa na izany aza tsapany ko fa amin'ny ankapobeny misy hatrany ny firaisana tsokombakomba ny amin'ny lafiny maro eto amin'ity fireneny ity fa zay le kolokolo zay anisan'izay izay zavatra niresahanareo teo hoe izy ny tafaporitsaka nefa fa ny sasa misy enjehany fitsarana indrindra moa ireo vahiny misy vahiny efa vororoy amina zavatra mifanohatra amin'ny lalàna sy rehetrarehetra fa misy fanenjehana azy ara-pitsarana fa misy hatrany ny malagasy miray tsokombakomba amin'ireny olona ireny dia tsy mahagaga raha ohatran'izao hoe nenjehana tafaporitsaka ny olona tokony andosa azy manao kolokolo ihany koa tsy mandohetra etsy ankilany blanchiment sy ny sisa. Everina fa mampahazo vahana ny fanararaotana amin'ny fanondranana antsokosoko ny arena Sarby eto amintsika ary efa goragora ny fepetra fiarovana ny sistany ao anaty fanavozany sika izao ka mitaka fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraikitra voakasika sy hanova ny fomba fiasa tsy nety teo aloha. Ny rahamaso hoe osina polisy zandary ve sy mpitandro filaminana manodidina ny sistany zavatra tsy possible zay. Antiky teny hoe fandraisana anjaran'le fandraisana andraikitra ny vahoaka ihany koa no ilaina ao anatin'ireny ary antso mihitsy natao amin'ireo tompona andraiky mpanjakana indrindrandrindra ny amin'izay le firaisana tsokombakomba aoka rea mba hajanona i raha tsy mitsahatra io andro mbola ao le fitiavakely tolotolorana kely dia manontsy fanao dia tsisy zavatra iova eto amin'ity fireneny ity fa mba fotoana ny fanavozana zao fanovana fanavozana ny tadiavina eto zay tsy nety mba tsy averina intsony dia mba havozana dao mba hiary iroso Tsy aivina, efa maro ihany koa ireo mpanao politika niara-dita amin'ny fitondrana teo aloha no voalaza fa efa lasa nitsoaka ny ivelany na dia efa namoahana dity sy fafana mivoaka ny Madagasikara azy izy ireo. Misy antony mahato mitsoaka ny ivelany ireo mpitondra teo aloha ny fanadihadiana ara-pitsarana no hamaritra nameloko izy ireo na tsia ka izay no tokony sy ny famotorany hanamafisana ny tantandalana sy hamongorana ny tsy maty manota. Fitsohan'ireo mpanao politika malagasy any velany zay fa fifandraisana amin'ny Madagasikara amin'ny any velany manana fahafahana hiatrika ny fanamby amin'ny fitadiavana ny tombotsoa-pirenena sy aro ny fiandrianam-pirenena Madagasikara raha ny fipetraky ny diplomasia amin'ny malagasy amin'izao fotoana nojerena ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena androany miara-miasa amin'ny firenena tandrefana sy tatsinanana saingy mila ny mpitondra ny mampitovy lanja ny firenena rehetra azona miala mitsindry samihafa raha ny fanohikevitra netiny ity mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ity hatrany.
samykatsaka ny tombontsoa ny firenena eo amin'ny sehitra iraisam-pirenena ka tsy tokony ho latsa-danja amin'izany ny firenena malagasy ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena ankoatra ny hoe firenena mahasarika mpampiasa voly Madagasikara manana manam-pahaizana mikasika ny raharaha iraisam-pirenena amin'ny lafiny rehetra ihany koa isika iarana mikando ka fotoana izao hanaovana ny diplomasia malagasy ho fitaovana hifandrarahana amin'ny firenenkafa ho ny faneho-kevitra na i Rosia izay nalehan'ny filoham-panjakana vao teo, na i Frantsa izay nalehan'ny filoham-panjakana vao teo, na firenena hafa izay manana masivo eto amintsika, matombo fampiraraha amin'ny firenenkafa dia mitady tombontsoa ho an'ny fireneny sy ny vahoakany. Ka inona moa tsy hanaovantsika an'izay? Manana professionnel Madagasikara, diplomate, manana ambassadeur Madagasikara, solotenan'ny na afaka manendry ambassadeur, solotenan'ny filoham-panjakana any amin'ny masivoany amin'ny firenena any ivelany. Tokony miara-miasa daholo ireo, tokony ho afaka mijoro amin'izay diplomasia mitondra tombontsoa ho an'ny firenena izay Madagasikara. Fotoana izao hanaovana azy mbola tsy tara. Tokony hanana fiandrianana ihany koa isika halalaka amin'ny fisafidianana ireo firenena iarahana miasa ho hiatrany ny faneho-kevitra raha ny fipetraky ny diplomasia amin'izao fotoana iarahany Madagasikara miasa na ny firenena tandrefana na tatsinanana mety hisy ny tsindry saingy tsy tokony hisy olana ny fiarah-miasa amin'ny rotonta raha mahay mampitovy lanja ny firenena rehetra isika. No enti-manana, misy ny manan-karena ny firenena manana moyen manam-bola, misy ny manana tanjaka ara-miaramila. Na firenena tsy mitovy lenta, tsy manana ny tanjak'ireo ary isika, mbola manana souveraineté isika misafidy hoe amin'ny lafiny ara-miaramila ohatra, miara-miasa amin'ny Rosianina izahay, amin'ny lafiny ara-barotra ohatra, afaka miara-miasa amin'ny Sinoa izay. Tsy mora eo satria samy manisy pression na ny tandrefana na ny Rosianina hoe minamana aminay, miaraha aminay, fa ny fahendrentsika dia tsy miaraka aminy dia manilika ny ilany, fa misy azo alaina any amin'ny andaniny dia alaina satria tombontsoan'ny Madagasikara, misy azo alaina any amin'ny ankilany dia alaina satria tombontsoan'ny Madagasikara. Ny fahaizana an'izay no mila mpitondra fanjakana manam-pahendrena sy mahasa mijoro. Aratsy aivina, miompana amin'ny fanitarana sy fanamafisana ny toetrany Madagasikara ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny diplomasia malagasy amin'izao fotoana, hita taratra amin'izany ny fifandraisana amin'ireo mpiara-miombona antoka vaovao ka isan'izany i Rosia vao tsy ela akory izay. Fiara-miasa iraisam-pirenena mikendry ny ahazoana fanohanana ara-teknika sy ara-bola hanamafisana ny fitoniana anatiny fa indrindra hitadiavana vahaolana maharitra amin'ireo fanamby ara-politika sy ara-toekarena sedrany firenena ankehitriny. Miresaka an'izay fiainam-pirenena izay hatranisika ny fanehoana ny mangarahara no mamaritra raha paikady hamahana ny olana tokoa ny tondrotra ny fanavaozana fa tsy hijanona ho antota taratasy politika fotsiny ihany ho ny mpamakafaka raharaha-pirenena androany. Politika hamahana ny olana eto amin'ny firenena no resaka ka ilaina ny fanazavana mazava mikasika izay mialohan'ny ankatoavana sy ampiarana azy fa tsy andrasana ho vita sonisy araka ny voalaza amin'nisy mpanjakana raha ny faneho-kevitra neto amin'ny mpamakafaka raharaha-pirenena tamin'ity andro an'ity. Tsara soarvelo. Taoriany fanazavany minisy-mpanjakana fa efa vita anaty boky ny tondrozotra ny fanavaozana ary miandry fankatoavana eo anivon'ny comité de pilotage ny fampiarana izany mampametra-panontaniana ho ny mpanaraka akaiky ny raharaham-pirenena ny fangararahana amin'ny fomba namolavolana izany niainga tamin'ny fankankevitra sy fifampidiniana tamin'ny sehatra samihafa ary samy malagasy no nandrafitra ny tondrozotra raha ny fanazavana na izany aorian'ny fankatoavana vao aseho ampahabe maso ny antsiprian'izay ho an'ny mpandinika raharaham-pirenena tokony atao mangarara mialohan'ny rehetra ny votoatiny ny tetiandro sy ny paikady anatanterana izany fa indrindra ny mari-pahamantarana andrefesana ny vokatra andrasana. Aiza ny lalakale ho vintsika ny mieritreritra ho tonga any amin'ny tanjona tsitsika hotratrarina avy aiza tsika miainga dia inavy ny dingana rehetra dia mifarana aiza dia izy avy ny tompona andraikitra ho anatin'io raha tondrozotra tsy fantatry ny olona mazava ho azy eritrereto hoe misy objectif ao atao dia tsy mahafantatra ny olona hoe ho aiza dia mazava ho azy fa dia mbola korotana ihany izany. Na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy misy ny tsindry, tsy maintsy misy ny pression avy any amin'ny communauté internationale. Fa itsika no mandanjalanja hoe hatraiza no ahafahantsika manaika an'izany arakaraka ny tombontsoan'ny firenentsika. Ny olona dia tia halala hoe aiza ny lalakaleantsika tia hanana visibilité mazava ny olona zany hiara-iasa amina firenena. Tsy mitovy tamin'ny tondrozotra ara-politika natao tamin'ny 2024 hiatrany minisy-mpanjakana saingy miainga amin'ny famahana ny olana politika no ahitam-bahaolana amin'ny sehatra samihafa ho hiatrany faneho-kevitra. Na tianao na tsy tianao dia olana ara-politika io tsy maintsy politika aloha ny hamahanana io zay vao manaraka ho azy ny toe-karena
ao anatin'izany politika zany angeny misy natao hoe politika ny toekareny misy ny politika ny voly misy ny politika ny rehetrarehetra fa ny politika politisiana amin'ny akapobeny aloha tsy maintsy hitondrana azy tsy maintsy mifankahazo aloha tsika rehetra tsy maintsy mahafantatra tsika rehetra izy no ale tsy maintsy mifanaraka tsika ahoana ny fomba mahanazy tsy maintsy mitentsika hoe ovinana atao ny fividianana inona avy ny fividianana fa tsy azo ekena koa tony hoe fividianana 1 milliard ny caution tony zavatra tsy mety daholo zany ahoana io seny io raha tsy aiviny ny ministera mpanjakana misahana ny fanavozana no nandrafitra ny tondrozotra ny fanavozana izay efa vita anaty boky iray ny ainga tamin'ny fakan-kevitra nataon'ny ministera mpanjakana tamin'ny researtra isan-toko ny fomba nentina namola volana izany tsy mbola miatra avetra nyity tondrozotra ny fanavozana ity fa mbola mpandalovina eo aniviny comité de pilotage eo aniviny fiadidinany repoblika ka izy ireo no anapa-kevitra farany amin'ny fankatoavana ny tondrozotra ny fanavozana nanamafatra ny mpamakafaka raharam-pirenena kilan'izay fa sarotra ny ahazona vokatra hita maso sy fiovana eo amin'ny fiainam-bahoaka raha tsy voafaritra mazava sy mialoha ny tondrozotra hitondrana izao fanavozana izao. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity manaitra ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy ny fikambanan'ny olona manana toetena variry eto Madagasikara sy ny mpiaro ny zon'olombelona manoloana ny fisiana olona ambony voasaringotra tamin'ilay raharaha fanapahana tenda olona variry tany Mampikony izay mandraon'ireo vavolombelona amin'izao fotoana izao tsy anaikatra amin'ny farany izy ireo raha tsy mivoaka marina mikasika an'ity raharaha ity raha ny fanio-kevitra androany tozondrina tahiry. Misy olona ambony voasaringotra amin'ny raharaha famonoana varira tamin'ny fomba fiaina bibina ny tranga tany Mampikony farany teo. Tsy anaikatra amin'ny farany makasika ity raharaha ity zahay ho ny fikambanana Albinos Madagasikara sy ireo mpiaro ny zon'olombelona fa tsy maintsy ho tratra ny nahavandoza ka hampiakatra ty Antananarivo ny fanohizana ny fanadihadiana ho fanafanganana ny fanenjehana ireo tompon'antoka amin'iny famonoana olona manana toetena varira tamin'ny fomba fiaina bibina iny izy ireo. Iaran'ny fandrahonana ny ben'ny tanàna sy ireo vavolombelona makasika ity raharaha ity ao Mampikony hoy ny fanazavana. Misy olona ambony maromaro misy izay voaroiroy ao anatin'izy io misy amin'izany ireo olom-boafidika mba hirosotsika ananatsika tena firofo mazava mba tsy sininy atao hoe fifanenjikenjehana koa atao firenena fa hitadiavantsika ny tena zava-misy marina dia miroso izahay ary tsy amelantsika raha tsy azo sy tafavoaka ny marina makasika an'io tranga ilay olona témoin sy ny ben'ny tanànany Mampikony dia hiarana menasy amin'izao tsika amin'ny teny zao mampafantatra ny tandron'ny filaminana mba hijery ny momba ny olondreo satria vokatsy ilay famohanany marina dia hiainana antsojay hiainana menasy. Tafakatra 30 ireo olona manana toetena varirana mony eny vokatry ny herisetra ary tsy hita avokoa ny lohan'izy ireo. Efa managnika ny 90 ny tranga tsy fandriam-pahalemana mifandraika amin'ny olona manana toetena varira. Taremarika izay mampaneny lakilosy fa tsy azo leferina intsony ny trangana herisetra ampiarina amin'izy ireo. Dia zay zany miditra ny tseritra manampy an'ireto havana varira reto mba ahita ny marina. Dia fa misy procédure mandeha zany eto Antananarivo dia any Mampikony moa efa misy olona arrêté dia ny planay zany zao ny stratégienay hisintona ny dossier io aty eto Antananarivo mba mafonjafonja kokoa ny enquête satria ny association zany mitory eto Antananarivo. Efa nisy olona voasambotra tao aorian'ny trangan'ny famonoana sy ny fanapahan-doha tao Betsingalina Mampikony ny alarobia 12 febroary 2024 teo. Natolotra ny fampanoavana avy hatrany ny 12 febroary 2024 ilay voapanga ary nahiditra ponja vonjimaika. Mbola hitony raharaha tsy tratra ilay olona ambony izay voatontonona ho tompon'antoka amin'ity raharaha ity hoy ny tatitra. Vavaony toekarena ao anaty sehatra ny fandraharana voafidy ho filohan'ny filakevim-pitanitana ny fivim-pamaha na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy Ramatoa Rabejy Claudia Nandiby Andrivo Rakotondrasanjy amafisina ary atao lara-pamena ny toeran'ny mpandraharaha malagasy ho ny filoha vaovao indrindra ireo mpandraharaha vao misandratra amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Fanamafisana ny toeran'ireo mpandraharaha malagasy indrindra ireo vao misandratra fanatsarana ny fahafahan'ny sehatra tsy miankina miara-miasa ary fandaminana ny asa isaky ny sehatra isaky ny faritra ireo rafezana no atao vaindohan-draharaha hoy ny filoha vaovao ho an'ny filankevim-pitantanany ny fivim-pamaha na ny fivondronany ny mpandraharaha malagasy miova ary miankina amin'ny zava-mitranga eto an-tanindrazana sy ny zava-misy maneran-tany ny tontolon'ny fandraharahana ka tsy maintsy mametraka paikady mifandraika amin'izany
ahafana mampiroborobo io tontolo ny fandraharana io eto amintsika. Ny tontolo fandraharana ihany koa dia miankina be amin'ny lafiny miaraka amin'ny fanjakana anatiny sy miaraka amin'ny tontolo ivelany, izany hoe ny maneran-tany, commerce international, transport international, logistique international, lalàna iraisam-pirenena, ny convention, traité, fifanarahana maro be izay ohatra ny hoe ny farany teo zao iarahana amin'ny États-Unis dia ny resaka AGOA sy ny fiovana sy ny zavatra maro be ohatra ireny zany izay akina amin'ny fandrarahana. Ny teny zany tsika nio na eto Madagasikara na ny ivelany hoe tena milamina, izay le tenena izay hoe ny tontolo fandrarahana tsy afaka atao hoe tena milamina. Izay koa ny antom-pisinay miaraka manao ladinika foana amin'ny fanjakana eo atoerana ny antony hoe ahoana ny fomba hanatsarana izay tontolo fandrarahana izay. Nambarany ihany koa fa iray fo amin'ireo mpandraharaha ao Toamasina tahaka ny malagasy rehetra ny fifim-pamaha ary miezaka hanome tanana sy anarina miaraka izany tontolo ny fandrarahana ao Toamasina izany. Miezaka izay mitondra ny etaetany ny membre eo anatrehan'ny fanjakana misy. Dikan'izay zany raha malala koa ny tarinany 25 ny tarinany mois de septembre iny ny zavatra misy eto amin'ny firenena izay cyclone farany teo mbola manana ny zavatra manahirana azy maro be sy ny zavatra petraka ihany koa ny fanjakana misy dia ohatr'izay koa mpandraraha. Ohatranay manokana zao dia tena mbola miatrika ny Toamasina mijery hoe ahoana mpandraraha membre ny fifim-pamahany a Toamasina na tsy voatery hoe membre ny fifim-pamaha fa io moa ino moa izy teo zavatra voninkazo mahatratra ho an'ny firenena io fa tsy hoe ho an'ny fifim-pamaha rery dia ataoko hoe mbola tsy tena ena misy zao ny asizy reny moa zany zavatra mipetraka foana fa tena mbola hoe manenjika urgence daholo aloha zany tsika zao. Tsy aivina no tanterana ny talata 24 febroary lasa teo ny fivoriam-be ara-potoany ny fifim-pamaha ka nandrehitra izany nanatanterana ny fifidianana ny filakevim-pitantanana vaovao voafidy ho filoha hitarika mandritry ny rotaona araka izany i Claudia Rabetsivo nandimby any Rivo Rakotondrasanjy izay filoha amboninahitry ny fivim-pamaha ankehitriny. Mamotika ny sehatra ny fanabeazana ny fanendrena olona tsy malala ny andraikitra sahany hony teo anivony ny fiombonam-be ny mpiasa ny fanabeazam-pirenena ho amin'ny fanovana mbola manjaka ny kolikoly eo anivony ministera foibe sy ny eny anivony sisikora ny fanazavana ny fanendrena mpiasam-panjakana indrindra ny eo anivony ministera ny fanabeazana izay anjakan'ny vola sy ny lafiny politika hatramin'izao andoarantsika ny Antsipriany. Mila fanavaozana sy fanovana i Madagasikara indrindra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hoy ny fiombonam-ben'ny mpiasa ny fanabeazam-pirenena ho an'ny fanovana efa mandeha ny fanendrena mpiasam-panjakana eo anivony ity ministera ity ka avy amin'izany no nilazan'ny sindika fa manimba ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara ny zava-misy ankehitriny. Tsy misy ny fivana fa toy ny fitondrana teo aloha ihany manjaka ny kiatrona trano ny kolikoly sy ny kinamanamana fa tsy izay hanavotana ilay sehatry ny fanabeazana no lahara-pahamehana. Manjaka ny kolikoly eo anivon'ny ministera sy eo anivon'ny Sisco hoy ny filohan'ny fiombonam-ben'ny mpiasa ny fanabeazam-pirenena ho an'ny fanovana. Soakevitra zany dia mahita fa hoe mbola tsy tena voadio ny eo anivon'ny ministera central zao ohatra, mbola tsy voadio ihany koa ny eny anivon'ny Sisco. Tsy midika akory zany hoe dia horoasina daholo ny chef Sisco rehetra fa kosa misy tamin'ireny fotoana reny fanendrena ara-politika tsotra fotsiny zao no natao dia ireny le hoe fanadiovana tokony atao. Teknisianina be da be tokony afaka apetraka fa tsy tazomina amin'ilay nomination politique teo aloha ohatra ny au niveau ny Sisco ohatra zay. Tokony efa iroso amin'izay ohatra zao ny ministère. Nareo le fitakina teo hoe dépolitisation humaine zay dia ireny miteraka fienany kalitao ny fanabeazana rehefa betsaka loatra le hoe nomination politique. Zany hoe namana ny arananao politika dia apetraka amin'ny toerana anankiray na tsy mahay ninonino. Takin'ny fiombonam-ben'ny mpiasa ny fanabeazam-pirenena ho an'ny fanovana, ny fanarahana ny protocole d'accord sy ny fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana eto amintsika ary ny fiarovana ny zon'ny mpiasa. Mbola voaresaka ihany koa ny amin'ny protocole d'accord, ny anarahana ny protocole d'accord amin'ny fanaovana ny recrutement ho an'ny INS moa mazava be ny fitakiny hoe atao ampahibe maso ny recrutement. Tsy miala n'ilay protocole d'accord fa manohana sy manampy ny fampiarana azy amin'ny antsakany sy andavana. Fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ihany koa satria ny syndicat moa dia tsy miala n'izay hoe manatsara ny
asa sy ny toeram-piasana ary miaro ny zo ny mpiasa. Nisy ny fehinkevitra nivoaka tao aorian'ny Congrès national ny ministera ny fanabezam-pirenena ny 4 febroary lasa teo ary entina eny anivon'ny antanatohatra rehetra isanambaratongany eo anivon'ny ministera izany hoy ny fiombonamben'ny mpiasa ny fanabezam-pirenena ho an'ny fanovana. Lafomba vao hafa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny toeram-pivarotana vaovao ny leader presse nosivavaka hita ao anatin'ity tsena vaovao ty avokoa ny fanatsarana rehetra ho ny mpitantana na ny tolotra na ny fampitaovana ihany koa nataony fanitarana ny toeram-pivarotana anakekezana kokoa hatrany ampanjifa raha ny fanazavana tamin'ity androanyity ny antsiprian'izay. Nisokatra androany ny toeram-pivarotana vaovao ny leader presse eny anosivavaka mbo manarina. Tsy voatery hoe ny akoron-drano intsony ireo olona mandalo amin'iny lalan'iny rehefa hiatsena fa eo amin'ny leader presse anosivavaka dia vita. Raitra sy manaraka ny fenitra tanteraka ny fampitaovana ao anatiny noho ny fanatsarana napetraky ny mpitantana mba hanomezana tolotra tsara kalitao sy mahafapo ny mpanjifa. No hatsaraina manarak'izay ihany koa ny tolotra. Androany ny nisokafan'ny tsena Noel maro sahady ireo tonga ny an-tsena tao aoriany ny fanambarana ofisialy. Hita taratra amin'ny fisokafan'le magasin amin'izao ny fanavozana izay entinayko satria vaovao daholo na ny rayon ato anaty magasin na ny habillage rehetrarehetra mba natao ohatrany hoe anintona maso kokoa ho tsara tarehy kokoa mba ohatrany hoe magasin miaina mihoatra noho ny magasin rehetrarehetra hatramin'izay. Izy ity zany nosokafanay indrindrindrindra ho an'ny mponina izay mety hoe mandalo eto anoloana anosivavaka aloha zany bien évidemment izay tsy te ho any akoron-drano rehefa matetika mantsy ny olona rehefa avaty anosivavaka dia mandeha metsena any amin'ny partie any amin'ny akoron-drano iny dia amin'izay fotoanan'izao izy zany efa nataonay hoe eto raha ohatra mody any Ivato izy dia tonga dia eto izy dia maka rond-point tsara sotra izy dia mody directement fa tsy mila mandeha mitsofoka ny akoron-drano intsony izy. Ny vidy mirary izay nahafantarana ny leader presse hatramin'izay no mbola tohizina hatrany hoy ny fanazavana ao anatin'ny fanolorana entana isan-karazany kalitao tsara. Natao ny fampitomboana isa ireo toeram-pivarotana ho fanatonana hatrany ireo mpanjifa. Noho izany mbola hitoetrany ny fametrahana tsena vaovao amina toeran-kafa. Leader presse fa 12 ty nosokafanay ity androany ity dia mbola ho avy ny leader presse manaraka indray amin'ity taona ity mbola misy magasin hafa indray efa eo ampanomanana anazy zay amin'izao fotoana zao. Ny produit efa nahazatra ny client rehetrarehetra dia hita ato daholy mihitsy tsisy zavatra hoe miova fa zay produit nahafantaran'ny client rehetrarehetra ny leader presse dia hita ny mpanjifa rehetrarehetra ato daholy. Minitra vitsy tao aorian'ny nisokafana tamin'ny fomba ofisialy. Maro ireo olona tonga ny an-tsena voalohany tao amin'ny leader presse anosivavaka. Notsenaina tamin'ny fomba niavaka izy ireo tamin'izany. Androany nanolotra fihenam-bidy izy ireo ho an'ireo mpiatsena tamin'ity andro voalohany nisokafana ity. Tsara ny leader presse hoy ireo tonga nanjifa voalohany sady tsy mandeha lavitra ihany koa dia afaka mahita vokatra tsara. Izay ihany koa no hoentsika misentro vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ny vaovao mikasika an'ireo tambazotra mpangalatra tany indrindra ny eo amin'ny distrika na Avaradrano amin'izao fotoan'izao eo ihany koa ny zanam-pandaharana hita sy re iresahana n'ireny mpivarotra solomaso efa niasa ireny izay be mpanjifa ihany koa amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Itanao mpivarotra rehetrarehetra meilleure qualité mitondra vitamine C. Ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfait orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Avy agny Europe amle tegna top. Mina mety aminà. Taraiky le mail avec AP. Titis connexion Titas. Denise Moussa Tadilov, Mireille. Le bêtise à nouvelle recherche. Msutchan V1 Chunje. Souk fait Marianne San. Pi puissance à S moins 1 fois sinus de pi. Mila me télécharge fiche fa trop bien t'es mi artorti.
indri faly ery zareo rehefa ho teneko hoe apiditra fibrine. Fibrine e 49 000 ariary fotsiny dia efa manana fibre optique ao an-trano tonga va haingana any amin'ny Astor akaiky anao. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy mbola fongotra hatramin'ny fakany ny tambazotra mpitsirika sy mpangalatra tany ao amin'ny distrika Navaradrano. Ho ny firaisamonim-pirenena VTT na ny Valabe nyity tanindrazana androany. Nitsoko ireo vatandehilahy sy ireo ao anatiny io tambazotra io androany avoana eny fa ho avy ny manam-pahefana na izany efa voarodana ny trano misa roa tany antoerana onona saina no nanao ny fanadidiny. Vatandehilahy manodidina ny 30 isa no nandrodana ity trano atao anatin'ny commune Sabotsynamena Fokotany Ambatofotsy ity ny maraina teo. Nangalatra ihany koa izy ireo raha ny nambaran'ireo voakasika. Ary ireo olona ireo tena manao abibiana, tena hoe natsipitsipi ny etanay mipoketrako zao tsy hitako hoe aiza na lain zareo any. Vola any anatin'le poketrako vola vidina kisoa. Ny karapanondroko any niditra kera zareo dia tonga dia narodany tamboho. Narodany tamboho ny vavahady tonga dia nikotrokotrohany ny voany dia niditra kera zareo dia zay kosa aloha ny tena alao aloha mba hiresaka kely. Fa zareo tena tsy nanaiky. Efa 30 isa le groupe raha teo. Za moa voakasy tanany zareo mihitsy ny teo. Ary mbola tsy nisy olona nanelingely zay hatramin'izay nipetrahanay tato nandritra ny 17 taona. Tsy nisy na anankiray ary nanao trano naka permis tao amin'ny commune tsisy nandrara. Nanao trano tsisy tonga teo hoe milaza ho tompony. Ny mpangala tany eto Ambatofotsy BDB tena BDB satria tsy toerana ny tany alainy fa trary andrefanary. Nilefa ireo vatandehilahy rehefa narefa hidina eny an-toerana ny manam-pahefana sy ny teo anivon'ny commune Sabotsynamena raha ny fanazavana hatrany na izany efa potika ny trano. Ho an'ity tranga ity efa mandeha ny fanadihadiana ataon'ny pôle anti-corruption sy ny Bionco miaraka amin'ny ambaratonga pahefana maefa ho ny firaisamonim-pirenena Valabe ny ity tandrazana. Efa nampijanona ny fandrodanana ny fitsarana fa izao ny tanterahana zao hatrany. Ny birao n'ity fiarahamonim-pirenena ity izay isany voarodana ihany koa androany. Efa misy taratasy officiel nisy ny avy ny tale anankiray misagnany ady amin'ny kolikoly ao amin'ny ministère ny aménagement des territoires misakana ny démolition mbola manankery zay taratasy zay télégramme lettre officielle moa le izy le olona milaza fatompony ity zany olona nampiasa certificat d'individualité oska nampiasa ihany koa zareo acte de naissance oska lazaina fa teraka tany Moramanga nefa tompony ity tanàna ty tsy niteraka voaprofo zany de namitika fitsarana zany zareo de manana grosse le grosse rehefa hitan'ny ministère hoe mifototra amin'ny lainga sy fitika oska noforonina moa izy général Lilson zay ministre fanajirana ny tany efa nantsona omaly le olona milaza fatompony io fa nilaza vao hoe marary androtana izy andrany. Miroso ny fanadihadiana fa miada-pandeha ka mahavelona ayaho ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena ka iantsony izy ireo ny ametrahana olona atokisana iandraikitra izay fanadihadiana izay. Dia manao antsoavy zahay amin'ny filohan'ny fanavozana mba hanamafy le ezika efa nataony sampagna miady amin'ny kolikoly fa indrindra fananantany maneragna ny nosy fa indrindra ny aty Avaradrano. De mampiroso an'le investigation amin'le oska sy kolikoly mahakasika le mutation zay mahavoakasika tambazotra mihitsy le izy ka handravana zay tambazotra zay no iantsona fitondram-panjakana hanome élément fiable élément compétent fongorina fakany mihitsy zany le tambazotra mpangalatra tany aty Avaradrano. Tsy ivona efa nisy ny voasambotra sy nampidirina ponja ireo tao anatin'ny tambazotra mpidirika sy mpangalatra tany tato anatin'ny distrika Navaradrano fa tsy mbola afaka hatrany amin'ny fakany zany raha ny fanazavany ny firaisamonim-pirenena hatrany.
miresaka olana fananantany izay hatranisika niakatra fitsaran'androany ny olana tany etsakady fotsy be filatanana ambodivony isan'ny fanapaha-kevitra noraisina ny fampiatony ireo didy teo aloha ary ny 9 martsa voalaza ivoahany didim-pitsarana vaovao miantso ny fitsarana hiasa araka ny lalàna sy amerina ny tany amin'ny malagasy araka nefa nolazainy minisitry ny fanajariana ny tany sy ny raharatany ireo mponina voakasika ao anatin'izay fifanlanana eny antoeran'izay gabain loa niakatra fitsarana androany teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny raharaha momba ny tany mampifanolana teratany vahiny sy ireo olona etsy ankady fotsy be fialatanana eny ambodivona izay mahakasika fianakaviana 50 tafo mahery noraisiny fitsarana androany ny fanafoanana ireo didy rehetra teo aloha mikasika ity raharaha ity ary amin'ny 9 martsa ho avy izao ny ivoah ny didim-pitsarana vaovao fahatongavandreto vahoaka be dehibe reto noho hoe toerana izay hipetrahana nefa soa olona ray ny sitraka hakan'le zavatra dia mba mananteny zay mba tsy homena azy fa mba izerana reto vahoaka maro be reto tompoko ny voaka atao moa zany nefa dia mbola ho fitsarana dia mbola sy didiny voaka zany fa dia mbola amin'ny emitra amin'ny 26 indray dia tsy sisy marsa indray zany le izy zany dia zay moa zany natao androany zany a dia ny fanana aloha zany ny didy rehetra teo aloha fa miverina amin'ny 26 mars ny tribunaly dia eo zany mbola mandinika efa nisaotra andamin'ny ministry mifanajariana ny tany zay ary izy dia efa nanambara fa hoe tsy mena ny vahiny zany ny tany fa averina amin'ny malagasy daholo ny tany dia okare mapetraka amin'ny fahendreny ny tribunaly sy ny ministry ny fitsarana ny fahendreny ny tompon'andraikitra rehetrarehetra zany a fa mba ame valiteny mahafaly any vahoaka dia ajanona tompoko le kolikoly tsy hevina fa tonga ny antsivonjy teny amin'ny bureau ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny raharaha ny tany ny solotenan'ireo voakasika ity olana ity ny 7 febroary lasa teo niona mivantana tamin'ny ministra général Lilson René de Roland izy ireo niaraka tamin'ny tale général ny raharaha ny tany ka nilazany ministra fa efa ampelatanan'ny fitsarana ny raharaha ka tsy maintsy miandry ny fanapahan-kevitry ny rafi-pitsarana mba ho ara-dalàna fotoana ihany koa nanerany ity farany ministera ny fitsarana mba hitsara aingana ary koa mba tena hijery ny tokony hisitraka ny tany ara-dalàna ankoatr'izay nanome tokony ministra tamin'io fotoana io fa ho an'ny tombontsoany malagasy no himasoa ny fitondrana faravozana ary tsy maintsy homena ny tany ny malagasy raha manara-dalàna araka ny fanazavana hatrany efa tany amin'ny 70 taona lasa ireto mponina ireto no nanajary io toerana io ary vonina hatrany izy ireo anatsara ny tanànany rehefa avery ny fitsarana aminy izany fanohanana andreo trabona tamin'ny fandalova ny rivodoza gezany tany Toamasina mitoetrany ny etsika fanarenana sy fanampiana ny mponiny Toamasina nataon'ny antoko malagasy miara-miainga amin'izao fotoana izao androany anisan'ny fanolorana fitaovana ahafahana manarina ny trano fonenana toy ny tafo ny fantsika sy ny jiro ho an'ireo trabona Brudoraseta kolo Toamasina no mitatra ny antsiprian'izay mitoetrany ny fitsinjovana ireo mpiarabelona ataon'ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny faharavana trano nateraky ny rivodoza gezany tao Toamasina olona sahirana izay hita eny anivon'ny fiarahamonina sy sekoly tsy miankina no toloran'ny mpikatroka malagasy miara-miainga tafo fanitso fantsika jiro ary vary nomena ary naterana mivantana amin'ny trabo eny an-tanteraka ireo zava-dehibe zagny ny fanampiana amin'ny lafin'izay fampianarana araka ny fomba fitentsika hoe ny fianarana lova tsara indrindra zay no manosiky ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga nasionaly fobe hoe jereva ny école zay tena potika amin'ny faritry Toamasina regny mba manolo tanana sika zay no mahatonga zay tonga keto io zagny amin'ny maha zava-dehibe ny fianarana satria raha tsy mianatra ny zaza malagasy lasa hoe mitarika atsika amin'ilay hoe fahantrana lalina zany ka zay mahatonga zay ento amin'ny ray aman-dreny mpianatra tsirairay agny hoe mampirisia ny zaza hianatra mba ahafahantsika miala amin'izao fahasaragnana amin'ny zadamitsika zao maly mba madio iny aloha satria tsy na hôpitaly ve no maloto be ohatran'ireny dia lasa le fahasalamana miezaka zay manampy an'ireny amin'ny tanàna ihany koa ny raharivo zay hidina kiriry miaraka amin'ny benina sy ny tractopelle aloha dia zay tratranay ny ataonay zay tsy mahavita anazy rehetra fa zay tratranay no ataonay dia afahana manampy amin'ny fanarenana an'le tanàna afa-pasairanana sy velim-panantenana ireo nitolorana ny tafo izay avy tamin'ny antoko malagasy miara-miainga ao Toamasina nanatitra mivantana ny tafo fanito tao amin'izy ireo
Agnaty eto aloha dia mbola tsisy hoe nieritreritry hoe misy fanampiana ho azonay amin'ny fanamboarana ny trano fa indreto zareo vao tonga andeha hanampy anay. Eto zany zay dia faly satria tsy nieritreritry mihitsy hoe misy olona andeha hagnome fanomezana amin'ilay fanampiana anay amin'ilay fanamboarana ny trano dia misaotra manokana zay hoan'ny zareo amin'ilay fanampiana zay nataon'jareo amin'ilay fanamboarana ny trano. Tsy nijanona ny hetsika ary tsy hijanona izay atao fa mitoy hatrany ho fanasoavana ny vahoaka ny Tomasina amin'izay kely eo am-pelantanana raha ny fanazavana. Mitombo ireo mpivarotra solomaso efa avy nampiasaina eny an-tsisin-dalana amin'izao fotoana izao. Tsy mahasolo ireo solomaso hita eny amin'ny dokotera ny solomaso eny an-tsisin-dalana ho ireo mpivarotra. Toy ny entana efa nampiasaina rehetra ihany ny solomaso raha ny fanazavana ary afarana avy any ivelany avokoa. Amikasika izay indray no entina amintsika atao anatin'izany ampandaharana hita sy re ho an'ny androany. Afarana ny ivelany avokoa ireo solomaso amidy eny an-tsisin-dalana ary tahaka ireo friperie rehetra. Natokana ho an'ireo amaky soratra sy akana montura ihany fa tsy afaka entina isan'andro raha ny fanazavana ny mpivarotra sendranay. Mifameno amin'ny solomaso omeny mpitsabo hoy izy eo amin'ny resaka montura fa tsy mahasolo azy raha entina amin'ny andavanandro na dia misy degré azy. Vita tamin'ny taolana ny taon'ireo solomaso ireo ary mafy tsara sy maritrela manodidina ny 2,000 hatramin'ny 5,000 ariary ny vidiny miankina amin'ny habeany montura. Dia ny ampiasaina azy ho an'ilay hoe pila montura ilay hoe tapaka lava reny dia mividy montura eto izy dia amafisina tia no entina any amin'ny dokotera dia iny no apetaka amin'ilay vera. Dia misy ihany koa ny olona tia an'ilay hoe amaky soratra izy ohatra hoe ity soratra ity zao tsy hita amin'ny masony. Dia juste hoe amakina fotsiny zany fa tsy hoe anaovana amin'ny andavanandro aloha ilay izy fa juste hoe mamaky an'ity na mijery message amin'ny telefona dia aprime. Izy ohatra ny entana rehetrarehetra ihany hoe efa misy groupement zany zay dia hoe amin'izao ny arivantsika ny tonga dia samy maka ny tolotolo. Manjifa be dia be ka tena maro zareo, tena maro surtout zareo mbamba mivoatra. Any amafy ny montura no tena anjifan'ny olona azy ireto. Tsy azo antoka hoe izy ireo ny hiver fa ilay taony no tena ilaina. Maritra taona maro ny taony ireto solomaso ireo ary mirary ny vidiny raha ny fanazavana atranty. Ny mpitsabo irery ihany hoe ity mpanjifa ity no afaka manome ny degré fa natao akana pièce fotsiny ny solomaso ety atsisin-dalana. Mahatonga ny arety ny maso toy ny katarakta sy ny sisa ny fanaovana azy itony maharitra. Amina manokana zao no tena ilaiko an'ity monteur satria zany ny antony afaka mividy an'ilay vaovao eny amin'ny sisiny reny ihany fa malemy be. Aty zany assuré mafy. Zava-dehibe amin'ny vatana ny maso ka mila fitandremana sy fikojakojana. Ilaina ny fikarakarana azy tsy hiteraka fahajambana ka ny fanantonana mpitsabo ihany ny vahaolana. Raha ny fanazavana tranty ireo sokajin'olona lehibe no tena hiarana izay tsy fahitana akaiky na lavitra izay ka izy ireo no betsaka manjifa ireto solomaso friperie ireto. Fanadihadiana ihany ny resaka solomaso avy nampiasaina nentina tao anatin'izany ampandaharana hita sy re iny fa tsy misy afa-tsy ny manantona mpitsabo manokana mikasika an'izay maso zay ihany rehefa anjifa solomaso. Fa isan'ny mampikirorosofana ny firenena ny fifanenjehina eo amin'ny samy kristianina ho ny tale nasional ny fikambanana. Mpiara-mamaky ny baiboly amin'ny fitazana ny saina vatana ary ny fanahy no vahaolana ampandrosoana ny firenena ary manana didy lehibe amin'izany ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly raha ny faneho-kevitra nentin'izy ireo tamin'ity androan'ity. Antokony fampandrosoana ny firenena ny fitaizana ny saina mambatana sy ny fanahy raha ny nambarany tale nasionaly ny fikambanany mpiara-mamaky ny baiboly miainga avy amin'ny tsirairay ary mitohy isan-tokantrano ho izy ny fanovana ary tsy misy ny fiovana raha tsy miova ny toe-tsaina. Firenena manan-karena i Madagasikara fa mahantra ambony ireny satria ny fahantrana voalohany hita eto dia ny fahantrany saina. Izany no mitarika fifanenjehina eo amin'ny samy mpino kristianina. Zava-dehibe eo amin'ny firenena ny fialana amin'ny kolokolo ary kristianina ho izy no natao hitaizan'ny olona eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fanovana ny mpivady sy ny ankonana manova firenena. Fa rehefa mpivady no mikotana ny ankonana no mikotana dia mikotana ny firenena satria io no atao hoe sela fototra ny fiarahamonina na cellule de base. Ary ny sosiologue dia mahalala zany tsara mihitsy hoe rehefa tanjarana ny fiainany ankonana dia misy fiantraikany amin'ny fanavaozana.
lay fitaizana dia manomboka any amin'ny ray aman-dreny tsy hanao kolikoly amin'ny ankizy fa ndraindray ny ray aman-dreny manao kolikoly fa zay ny éducation ana ady amin'ny kolikoly hoe ny ady amin'ny kolikoly aty amin'ny ankizy nio hitaizahinay an'izany hoe mba hanana an'izany atao hoe honnêteté sy intégrité. Manamarika ny fa 5 taona ny orenany sy ny asany ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly amin'ny ity taona 420 ity. Nandritra izay 5 taona izay niasa tamin'ny fanabeazana sy fananganana olona tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Hisy arak'izany ny fananganana complexe sportif izay hitarika fananganana ministera vaovao eo anivon'ny fikambanana mpiara-mamaky ny baiboly raha ny fanazavana hatrany. Ireto indray ny vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao ny Kolo TV tamin'ity androany. Olona miisa 2 no fantatra fa namony ainy vokatry ny loza tamin'ny fiaran-dalamby tao Anjiro Tebo-Kalavirana na PK 77+750 androany tokony tamin'ny rora sasany maraina ary maro ireo naratra mafy tamin'ny ity loza ity. Mbola nisy ihany koa ireo olona hafa voatsindry ka nosokirina tao ambanin'io train io. Raha ny loharanom-baovao ny fiotsahan'ny tany ambanin'ny lalamby no nahatonga ny loza. Voatendry ho coordinateur général du conseil consultatif de la refondation I José Vianney, filoha mpanorina ny Antoko Rassemblement pour l'avenir de Madagascar, mpanao politika nanana ny toerany efa nanomboka tamin'ny andron'ny filoha teoloha amiral Didira Tsiraka ary izao hita ao amin'ny fitondrana fanavaozana izao. Tahaka ireo firenendehibe efa nanolotra fanampiana ho an'i Madagasikara noho ny fahavoazana navelan'ny Gezani, ny gadona teto Madagasikara ihany koa ny fanampiana avy tamin'ny gouvernemanta japonais, ny BNZRC no iandraikitra amin'ny fizarana anireto fanampiana ireto raha ny nambarany masivohy ny Japon eto Madagasikara. Naneho ny firaisankinana amin'ny vahoaka malagasy ihany koa izy ireo manoloana ireny loza ireny. Voatendry fanondrony ho filoha mpiara-mitantana ny komity misahana ny AGOA eo anivon'ny fikambanany masivohy afrikanina ao États-Unis nandritra ny fivoriana tao amin'ny bureau ny vondrona afrikanina tany Washington na omaly alarobia 20 febroary 2020 ny masivohy ny Madagasikara ao États-Unis. Andraikitra izay hosahany miaraka amin'ny masivohy ny Kenya any antoerana ihany koa. Anisany andraikitra miandry ny komity misahana ny AGOA amin'ny ity taona 2020 ity ny fitarihana ny dinika stratégique ho fanavaozana ny AGOA izay nofarita ny fanjakana Amerikana hatramin'ny 17 Desambra 2020 ny fisitrahany ireo firenena Afrikana mafeno ny fepetra tokony sitraka izany. Eo ihany koa ny famaritan'ny komity ny draft ho fampiroboroboana ny varotra sy ny fampiasam-bola eo amin'ny Afrika sy États-Unis raha ny fanazavana. Nampidiry ny États-Unis ao anatin'ny lisitra ireo firenena everiny fa tsy nampiatra amin'ny fomba mahomby ireo fepetra miady amin'ny asa fampirorohona i Madagasikara no fanana nanomboka omaly alarobia 20 febroary 2020 ireo fanalefahana fepetra momba ny fiarovana eny amin'ny siranantsambo izay nomena any Madagasikara araka ny note navoakan'izy ireo ny 12 febroary 2020 lasa teo. Tsy maintsy andalo fanaraha maso entitra arak'izany ireo sambo rehetra izay niantsona teto Madagasikara mikasa ho an'ny États-Unis. No tanterahana tamin'ny talata 4 febroary 2020 teo tao New York nandritra ny fivoriam-be ny firenena mikambana ny fifidianana ny fehinkevitra makasika ny fampitsarana avy hatrany ny ady ao Ukraine. Firenena miisa 7 no nanaiky raha 12 kosa no nitsipaka. Isan'ireo firenena 150 tsy naneho hevitra i États-Unis sy Chine raha toa ka sady tsy tao anatin'ny lisitra ireo nanohana na nitsipaka ary tsy naneho hevitra kosa i Madagasikara. Manome fotoan'ireo mpankafy azy pompony Alandy voalohany volana martsa ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ao anatin'ny seho tena kanto andiany faharoa. Ampiavaka ny seho mpanakanto lehilahy sangany hafa no hiakatsehatra ampiara-peo sy hira ny hiram-popy. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Tamin'ny voalohany izy vehivavy daholo no nasaina dia amin'ity faharoa ity ilay izy lehilahy daholo indray no natsoina. Misy zany fiarahanay mihira dia misy hirako hiraindry zareo amin'ny fombany. Tena izay hoe mampahalezy azy amin'ny anaovany azy mihitsy no anarahana anazy ao anatin'ilay hira. Dia mifandimindimy eo izay rehetrarehetra izay miaraka amin'ny misy mpandihy ihany koa, misy
andy tsingory sy divin zay efa miara ny asa tamiko efa ela be daholo ihany keo. Fa misedra olana ny fitantanana valan-javaboary ao Makay amin'izao fotoana izao. Araka ny vaovao farany, voailika tsy asa ao anatin'ity faritra rovan'ity ny fikambanana Nature Evolution izay efa fantatra tamin'ny fiarovana ny ala sy ny biby ary ny zava-maniry sarobidy any an-toerany. Miantso ny ijereny izany ireo mponina manodidina izay nilaza fa misy fanerena ataon'olona ambony manakana ny fikambanana tsy hanohy ny asany amin'izao fotoana izao. Ny Antsiprian'izay. Ao anatin'ny faritsarovana ao Makay, isana anjara lehibe tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fikambanana Nature Evolution. Nampiana ny fanapahana ala tsy ara-dalàna amin'ny alalan'ny fanomezana asa ho an'ny mponina miisa 200 mahery, nanatanteraka fambolin-kazo isoroana ny fahapotehan'ny ala. Nanorina sekoly sy trano fisakafoanana ho an'ny mpianatra eny fotony. Nanao hetsika sosialy anohanana ny fanabeazana sy ny fiainan'ny ankizy. Ankehitriny anefa mitaraina ny mponina manodidina ny Makay fa isorona tsy asa ao an-toerana ilay fikambanana. Araka ny fanazavan'izy ireo, raha tsy misy intsony ny asa nomeny Nature Evolution, mety iverina amin'ny fanapana ala sy fitsanjana tsy ara-dalàna ny olona sasany noho ny tsy fisian'ny loharanom-bola hafa. Milaza ireo mponina fa tsy resaka tontolo iainana ihany no atahorana ho simba, fa koa ny lafiny sosialy sy fanabeazana efa natsanga ny fikambanana tao anatin'ny taona maro. Tsy mankasitraka izahay amin'ny fanesorana Nature Evolution izay tsy asa atao anatin'ny Makay. Raha nisy nahalalana ny Makay dia Nature Evolution no nanome lanja n'io faritra io ary izy no nahatonga ny Makay no roborobo. Ka amin'izao raha misy fanenjehana anazy dia tsapanay fa tsy rariny izany. Ka noho izany mitodika aminao izay ndry matoa filoha-jaina mba hijery akaiky izao tranga. Anisan'ny nahazo tombotsoa betsaka izahay mpampianatra, indrindra ny mpianatra anay eto misakafo ara-dalàna. Nahazo cantine scolaire, nahazo école koa rahay, tableau, table banc. Dia noho ny fanampian'izay dia ny zavatra tsara ny azonay, vokatra tsara ny azonay dia nahazo CP zahay 100%. Nefa eto rahay malahelo raha ohatra ka Nature Evolution no rava satria lasa mihena ny mpianatra anay satria aty aminay ambanivohitra dia vokatsy ny mosary, rehefa mosary izy dia mitsaoka an-dahara. Nefa noho ny fanampiana Nature Evolution izay cantine scolaire sakafo zay dia maro ny mpianatra azonay, mianatra ara-dalàna. Dia eto aho mitodika manokana amin'ny filoha-jaina mba hijery manokana ny tombotsoanay ity fotony. Ao ekôly, ao ny trano kantina, ny tanànay nanangana ny ziro. Dia ary ny mpianatra, izy ro mikarakara miatoko ny sakafo isan'andro. Ny mpampianatra ny kilonga, karakarainy aby izy miatoko ny freny io. Tsy misy zavatra nataovanay kolazy io. Dia zay gnanay re tompoko, besabesaka ny zava-bitany aminay ato. Tsy ny faritra Menabe ihany no misitsaka ny vokatsy ny asan'ny Nature Evolution, fa any amin'ny distriktan'ny Beroroa ihany koa, izay ahitana ny Makay Antsimo, dia mahazo tombony mivantana amin'ny fisian'ny fikambanana ny mponina eny fotony. Raha i Menabe no manjakitra ny Makay Avaratra, i Beroroa kosa no ahitana ny tapany Antsimo amin'ity alan-javaboary ity. Ankoatran'ny fiarovany tontolo iainana sy ny fanomezana asa, misetra amin'ny lafiny sosialy ihany koa izy ireo. Profin'izany, nanolotra fanampiana ho an'ireo tsaboina vokatsy ny Aitsano tao Manjonarivo, distriktan'ny Beroroa ny fikambanana. Fanohanana ara-tsakafo sy kojakoja ilaina andavanandro no natolotra ho fanehoana ny firaisan-kina sy ny fanampiana maika ho an'ireo fianakaviana very fananana. Ho an'ny mponina maro, tsy ny fikambanana mpiaro ala fotsiny ny Nature Evolution, fa mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny fampanjosoana maharitra. Voalohany moa zay tsy raha hitanareo Mandrognarivo. Olo reto ro mahita ny Mandrognarivo nasarotany ny lala. Mba mangataka anareo filohany agny hay fa lasy nisy an'olo reto hay maty ato. Fa nareo any sy raha mahasidiky anay ty fa reto ro mahasidiky anay. Lasy nisy an'olo ato. Na fa ampianaranay sy raha misy raha mariny lakilasy lahitra sy n'olo reto miada gn'anakinay ato mianatsy. Raha ohatra moa sanatria hoe tapaka io dia anisan'ny mampalahelo ka dia mangataka tanandroa aminareo mpitondra fanjakana hamelana azy asa manohina ny asany. Satria nisy tombotsoa ho an'ny vahoaka ary nisy tombotsoa ho an'ny commune. Ary tsy fitiavan-tegna akory no entin'ny Nature Evolution ny asa tato hatramin'izay anatin'ity Makay ity. Ny Nature Evolution ity tirony ampisokatra ny fokotaninay ity. École nisy, fampisakafoanana ny mpianatra nisy volozanakazo betsaka be ambany ao. Da ny resaka karaman'ny mpianatra dia bozy avao. Fa leo ngamba le mijanona, aya, dia tsy hainay ny handroan'ny tanànanay ity. Zany mpampianatra aty Mavoravy
dia nanantena isokafany ekôly ny Mahaviravy vitany nature ny évolution izay zany diako bakany avy aminay nefa eto misy problemo sakanany ankilany ny asan'ny nature ny évolution mba mangataka anareo mpanjakana ambony indrindra mba avelao le nature ny évolution mba hiasa aty aminay faritra misy anay satria sahira izahay mampianatra satria ekôly vita nefa zahay mampianatra eny akazihazy. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fiarahana ho an'ny androany n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma toka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.